Fanamoragna fivezivezen'ny entagna eto Madagasikara. Hanamora sy hanafaingana fivezivezen'ny entagna eto Madagasikara no tanjon'ny Ministeran'ny Varotra sy ny Indostria ary ny Fanjifana. Izany dia tafiditra ao anatin'ny teny filamatra napetraka eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Madagasikara tsy maintsy mandroso. Dia eo aza ny fanalalagna dia mipetraka hatrany ny fanaraha-maso ny entagna mivoaka sy miditra hoy Bianchine Richel Gérald, receveur de douane d'Antsiranana. Antrikasa natao izahavana ino fomba atao mba hanamoragna sy hanafaingana ny fanondranana entagna sy ny fagnafarana entagna. Zay zany agnisan'ny tanjon'ny Organisation Mondiale du Commerce amin'izao fotoagna zao izany ho fohy arakan'izay possible farany kely indrindra ny fotoagna lany amin'ny fagnafarana entagna satria biankinan'ny dépense koa raha ohatra dia loatra le fotoagna lany. Dia raha mihegny ny fotoagna lany, mihegny ny vola lany, mihegny ny vidin'entagna eny an-tsena, zay hitondra antsika amin'ny fampandrosoagna ary zay moa ny tanjonantsika amin'izao Madagasikara tsy maintsy mandroso. Amin'izao fotoagna aloha miezaka amin'ny resaka compétitivité zany antsika, surtout amin'ny exportation moa zany. Dia izany mahatonga tsy nasiagna ny droits et taxes à l'exportation. Fa io moa zany miankiny amin'ny prix zay varotagna agny ivelany agny sy ny iengany eto no mamera jiaby zany. Dia ny tanjony koa zany mba hagnara-penitry ny vokatra lefagny mba tsy ho hisy ola amin'izay mpandray azy any. Zava-dehibe ho an'ny faritra Diana ity atrikasa momba ny fanamoragna ny fivezivezen'ny entana mivoaka sy miditra eto Madagasikara ity. Zava-dehibe ho an'ny faritra Diana ity atrikasa momba ny fanamoragna ny fivezivezen'ny entana mivoaka sy miditra eto Madagasikara ity, hoy sekretera jeneraly ny faritra Diana Pico Jacques Besamin. Noho ny finanantsika mpandraharaha sy vokatra maro ato agnatin'ny faritra. Ka ity atrikasa ity no natao ampahafantarana azy ireo ny tokony ho atao entina manamora ny fivezivezen'ny entagna. Faritra zay satria ny faritra dia manana vokatra maro azo ondrana, betsaka koa ny vokatra avy any ivelany miditra aty, ka ny mpandraharaha mba hamora azy dia atao zany ny fandaminana mikasika an'izay. Ny androany moa dia mbola ny mpiasa ao amin'ny administration no resina aloha ampahafantarina azy inona ny taratasy, inona ny zavatra tokony atao hamoramora kokoa ny fanafarana na ny fanondranana entana. Ampianarina andreo hoe inona ny tokony atao mba ahafahantsika zany manondrana aingakaingana kokoa ary manavitra entana malakilaky kokoa hamora ny vidin'ny entana. Ny tale jeneralin'ny douane sy ny tale jeneralin'ny commerce no miara-manatanteraka ity atrikasa izay ahatra 3 andro ao amin'ny Hôtel de la Poste Antsiranana, izay natomboka ny 20 ary faragna ny 24 Oktobra 2022.